tena miaikenareo raha ohatra ka miteny an'izay androany dia rapitsy tena voarakinareo daholo zay ary tena milamina daholo ny fotoananareo voarakinareo daholo anaty google agenda rehetra rehetra iny fa za manokana misy olana satria tsy voaraka mihitsy zay zavatra izay rehefa tena jerena nefany a ohatra hoe manao fotoana amina namana dia tara dia miteny fotsiny azafady fa tara fa le izy a lasa amaivantsika dia za mangalatra amin'ny fotoanan'ilay olona satria izy nge misatendre hoe tonga amin'ilay fotoana mangalatra fotoanan'olona ny 70 ao mbola angalako 10 minitra indray satria tsy prévu iandrasana anahy iny amaivantsika ndraindray ary tsika mandainga mihitsy efa ty anaty bus anefa mbola eo amin'ny ary bus ianao lasa mitondra fahotana ho atsika mihitsy le izy dia nefa amaivantsika rehefa tena miembotra zany jerenany tsy avitantsika zavatra tsara dia ny fahotana foana io foana ny tena problème andra olombelona satria apatsahiviko le verset efa nijerentsika teo ny fahotana dia tsy zay zavatra ratsy direct atao hoe mandainga ihany fa koa izay malalanao soa nefa tsy manao soa dia eloka ho azy zany important be io verset io mety misy efa fantatra zao hoe sitrapon'Andriamanitra ity tsy voasoratra anaty baiboly hoe raha misy olona mijery eo dia atsangano izy fa zavatra hainao zany napetrak'Andriamanitra ao amintsika zany hoe zavatra logika dia tsy ataonao zany dia tsy miatteindre an'le cible ianao zay mantsy ny fahotana rater la cible tsy miatteindre an'le cible ianao donc tsy mety tsy sitrapon'Andriamanitra zany ka miteny ianao fandaminana fotoana ve dia anatin'ny ratsy sa anatin'ny soa kosa angambo zany fa raha ohatra kosa ianao mirehare hoe jereo Andriamanitra fa tena arako ity dia mizesy tamin'Andriamanitra ianao ohatran'le verset eo amboniny io dia soa ve zany soa kosa angambo zany satria lasa mideradera tena eo anatrehan'ny tompon'ny fotoana ianao noho izany fatary ny soa tokony ataonao aloha fatary hoe misy conséquence ny acte ataonao na amin'olona azy rehefa conscient an'izay tsika dia mila conscient an'ity zavatra faharoa ty koa nefa hoe mahova ny ody ny vany kosita ary mahova ny sora ny vany leoparda toy izany koa mahay manao ny tsara va ianareo izay efa zatra manao ny ratsy maharamamaly tsika hoe mbola misalasalanareo mety hoe eny le izy tsy eny mety hoe eny le izy satria nahita Michael Jackson niova hoditra ve nareo fa de base tsy afaka izy ary voan'ny vitiligoana tonga niny mivadika fotsifotsy ary mahova ny sora ny vany leoparda dia ohatra zany ihany koa tsy mahavita manao ny tsara mihitsy tsika de base ozy izy nareo hoe za zao mahita olona tena mahay mandamina ny fotoana ny ary manaraka an'io atsipiriany fa zay ve le tena tanjotsika tamin'ity fampianaran'ity hoe miala eto nareo dia tena génie amin'ny fandaminana fotoana zay ve ny tanjon'le fampianarantsika androany tsy izay ny tanjona ho azavaiko eo le izy amin'ny farany fa miandry kely fotsiny nareo noho izany na mahay mandamina fotoana ianao na tena hainao mihitsy migere amin'ny fiainanao ray manontolo ary tratranao daholo ny tanjonao rehetrarehetra dia tsy izay ny tena tanjona indrindra ho atsika izay manana ny tompo fa ny tanjona dia izao mety tsy vitantsika le manaraka fotoana mety mandainga fotoana foanytsika fa ny zavatra important dia ny mandroso hatrany impiry lavo le ao amin'ny obolany fa miarina foana zay le tanjontsika kristianina fa miarina amin'inona moa zany voalohany indrindra aloha ny tsara apetraka ao tanjona angamba mialatsiny mametraka tanjona eo amin'ny toeranao fa araky ny resahana teo na mahay mandamina fotoana ianao maty foana ny afaranao zay ka ny tsara tanjona angamba ny voalohany indrindra dia no avitra amin'ny fiainana mandrakizay tsy normal ve zany
satria tapitra foana le fotoana na ay ary mandamina azy. Rehefa tratranao izay tanjon'izay dia mila mivoatra ao amin'ilay mpanavitra koa tsika. Nisy olona nanavitra tsika dia tsy tokony ho tian'ilay olona nanavitra ve tsika normalement. Zavatra mitranga dia izao. Araka ny resahako teo izao misy ho tia be da be dia lasa miezaka ve tsika izany andamina fotoana. Lasa misy ezaka ve izany ao amin'ny kristianina. Nefa ao amin'ny galatiana ray manontolo dia efa tenen'ny Paoly amin'ny olona miezaka fanarahana lalàna hoe galatiana adala. Satria miezaka ry zareo hanatanteraka lalàna. Mila miverina miezaka ve izany rehefa mandamina fotoana. Ny tiako tenenina dia izao, rehefa avitra tsika dia miezaka tokony mba ataontsika dia manana ny vokatry ny fanahy. Zay avitra izany tsika dia te hiaina kahalalahana, te hisy tanjona eo amin'ny fiainana, dia ny tanjona hitako tsara indrindra dia ny fananana vokatry ny fanahy. Io izany ny mila ezahana. Misy contradictoire nefa izany zavatra teneniko izany, ny ezaka sy ny vokatra dia zavatra contradictoire. Satria rehefa vokatra ny vary dia tsy hoe niezaka ny tany, tsy kapokapohanao ilay tany hoe bien tany niezaka ianao. Non, tsy izay ilay izy fa vokatra ilay izy kay. Noho izany tsy maninona, ataoko hoe tsy maninona, andao ary atao hoe tsy mahavoalamina fotoana ianao, fa nefa ianao te hilamina tsara amin'ny relation amin'ny tompo, tsy te hanota amin'ny rahalahy ianao ary te hatanteraka lalàna ianao. Rehefa ao amin'ny tompo rehefa manana ny reto izay mety efa vakianareo teo dia tsy misy lalàna manohitra izany. Raha te hanana fiainana milamina amin'ny maha-kristianina dia vokatry ny fanahy tena katsahana. Zay dia tsisy lalàna manohatra izany. Vokatra nefa inona ny zavatra atao mba azahoana vokatra? Inona ny natao tamin'ilay tany? Mila nitondrahana ilay tany. Zay mila nitondrahana ilay tany. Misy ezaka kely ihany izany. Ny ezaka kely mila ataontsika olombelona dia izao. Inona izany ny ilanan'ilay 3P teo? Miezaka dia izao, mikatsaka amin'ny fanjakana sy ny fahamarinana. Zay kay ny antony ianarana ny 3P, zay kay ny antony ianarana mandamina fotoana. Dia ho an'Andriamanitra daholo ihany kay izany rehetrarehetra izany. Ny resaka priorité teo, mila mieritreritra kely tsika raha nanontany hoe inona ny priorité ka tsy ity ny priorité anao. Katsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra kay izany no tokony ao amin'ny priorité et urgent. Important et urgent. Ny mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ny afantaranao an'Andriamanitra? Famakiana ny teniny. Zay magasy mahay mamaky baiboly an'ity androany ity, satria rehefa mamaky baiboly ianao ary mikatsaka anazy amin'ny alalan'ny teniny dia misy vokatra ho azy. Mahazo vokatra ho azy kay ianao rehefa avy eo. Noho izany resuméko, ho tapitra foana io fotoana io, fa andaontsika hitodika any amin'Andriamanitra satria fohy ny fotoanantsika ka mila manana fahendrena avy amin'Andriamanitra tsika. Tsara dia manana vokatry ny fanahy amin'izay tsy miezaka tsika. Ny anezaka ataontsika dia mila mahalala an'Andriamanitra isan'andro. Noho izany ilainao kay mandamina fotoana mba hikatsahanao bebe kokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Dia antanonareo hoe izay ihany ve izany famakiana baiboly sy ny sisa ihany ve izany ny ilana mandamina fotoana? Jereo fa katsao aloha priorité, fa nefany hanampy anareo amin'izay izany rehetra izany. Katsahana aloha dia misy ny rehefa avy eo. Afaka andaminanao fotoana amin'izay ny zavatra rehetra. Tsy olan'izany fa endrena amin'ny fanisana ny andronao koa ny fandaminana fotoana. Sady fanajana ny hafa rehefa tonga ra-potoana ianao. Katsao aloha dia avy eo afaka andaminanao fotoana ihany koa zavatra rehetrarehetra rehefa avy eo. Azonareo ve izay tanjon'izay zavatra rehetrarehetra nyresantsika androany izay kay satria na ny asanao rehefa ho an'Andriamanitra ny anaovanao anazy ka halaminao ny fotoana dia tsara izany. Ny fiainanao na mihinan-kanina ary ianao, mihinan-kanina ianao velona tsara ianao ho an'Andriamanitra ny havelomanao
Kristy ny antony havelomanao dia tsara zany. Noho izany raha handamina fotoana ho an'Andriamanitra izay tompon'ny fotoana ianao dia tsara zany. Ka raha manontanytsika hoe ahoana moa zany no andaminana fotoana, ahoana ny ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra en général mihitsy dia izao mivaliny azo adinoina fa Kristy foana modelintsika, Jesosy foana modelintsika. Jesosy tsisy réseaux sociaux tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, ozy izy Jesosy andeha hanao story kely androany, tsisy an'izany. Fa nefa izy modelintsika, noho izany miverina mikasy mamaky baiboly foana raha tianao ho fantarina ny sitrapon'Andriamanitra dia mila ohatran'ny rainao mihitsy izy satria tena rainao izy. Averiko foana izay rehefa eto fantatra ho azy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tokony atao, satria le fanontaniana teo hoe misy tokony atao ve? Hoy, fantatra ho azy ny tokony atao rehefa fantatrao le rainao. Ary ny tena mahafantatra ny rainao dia le frèranao nanavitra anao. Dia mila jerenao hoe ohatrany ahoana ny relation an'izy sy ny ray dia Jesosy Kristy zany. Rehefa hainao io relation io dia fantatra ho azy ny tokony atao, lasa mazava ho azy aminao. Dia hainao hoe misy tokony atao ve. Sotrantsika rehetra maharitra an'izay zavatra rehetrarehetra izay raha misy fanontaniana, fanamariana, fanampin-kevitra ohatra ny mahazatra dia hovalian'izy roalahy dia mamaly ihany raha ohatra ka misy haiko. Saotra indrindra.